vona safodrano firenena 4 taona tao ora elidrany Persia, i Abrahama, Sara, Lota, Tera, Tigrisy, Eufrata, Arana, Mahantitera. Ranomasina Galilia, on'ny Jordana, ranomasina maty, Mediteranée, Israely, Ismaël, Isaka, Esau, Jakoba, Josefa, Egypta, Jiosy, Egypta, fanandevozana mandritry ny 400 taona. Mosesy, avelao ny olo koa andeha. Tsia. Loza folo, Paska, ranomasina mena, tendrombohitra Sinay, nanomezana ny lalàna sy mba tabernankely, misy levita sy mpisorona manao fanatitra sy andro firavoravoana, fanisam-bahoaka tao Kadesy Barnea, mpisafy tany 12 nivezivezy maty. Moaba, Mosesy, lalàna faharoa maty. Joshua, Jordana, Jeriko, mizara, mambabo, mandringana, ny atsimo sy ny avaratra, mizara, mitoetra, misarazara 12, mpitsara mandritra ny 400 taona. Debora, Gideona, Samsona, samy mandeha samy mitady, afa-tsy Rota sy Samuel, fanjakana tokana mandritra ny 20 taona. Saoly, tsy nitady an'Andriamanitra. Davida, araka ny fon'Andriamanitra. Solomona, tsy tena nitady an'Andriamanitra. Fanjakana voazarazara mandritra ny 400 taona. Avaratra sy ny atsimo, Israely sy ny Joda, tsy eo ny 10, aotra 8. Ny tenin'ny mpaminany fa raha tsy mibebaka dia ho avy ny fitsarana. I Asiria naka ny Israely nanaparitaka. Babilôna naka ny Joda fahababoana 70 taona. Persia namerina indray ny Joda. Jerobabela nanangana indray ny tempoly. Estera amin'io mpanjaka vavy. Ezra nitondra ny vahoaka. Nehemia nanangana indray manda. 400 taona fahanginana Kristy.